Araka ny culture eto Madagasikara dia hoe ny vehivavy dia fanaka malemby. Hono araka ny hevitrao hoe mety afaka hitondra ny fanjakana malagasy ve ny vehivavy? Azo atao mihitsy ary tokony toerana mihitsy zany teny zany hoe vehivavy fanaka malemy. Akamasoa ny dimanjato le mpiara-miasa amiko akaiky, dimanjato mife vahoaka 5,000 sy 2 alina, dia anatin'io dimanjato io 80 isanjato vehivavy, ka le vehivavy responsable bebe kokoa, malala andraikitra bebe kokoa, mahafohy tena bebe kokoa noho ny lehilahy. Zahay tsy mantsy manaiky an'izany aho, ary vehivavy mahay mitsinjo lavitra kokoa indraindray noho ny lehilahy. Ka noho izany tsy mantsy miara-miasa ny lehilahy sy vehivavy, mitovy zo, mitovy asina lehilahy sy vehivavy. Ka raha tsy mitovy zo, ka tsy mitovy asina, tsy hiala amin'ny fahantrana isika. Zareo firenena mandroso ny antony fandrosoana zareo satria mitovy asina lehilahy sy vehivavy. Raha mitovy ny asa, mitovy ny karama, mitovy ny chance, mitovy ny fahamendrehana, mitovy ny zavatra rehetra. Ka amizay resy ny fahantrana. Zao de raiko manokana ny vehivavy malagasy sy ny vehivavy afrikanina, de raiko manokana amin'ny herim-po ananany tohizo, satria mamako vehivavy, enina ny anababiko vehivavy koa, tena iaho manaza vehivavy ka dia enganie ianareo vehivavy mba hitondra bebe kokoa asondrotra ity Madagasikara tsika.